Ya pangkafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny fahevam-potoana ny komina Karabaka ka dia nisavana tamin'ny alalany fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izany izay lefoka eny amin'ny ekara Paris. Noho izany dia nataina daholo ny vahoaka dia ampiasaina mba hanosona sy hamevo-boninahitra izany fankalazana izany. Noho izany dia natsoina ihany koa ireo bentanàna rehetra atao anatin'ny faritra Atsimondrano mba hanosona ihany koa sy hamevo-boninahitra izao fankalazana ny fahevam-polo ny fotoana ny komina Karabaka izao. Ary dia androany moa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany fankalazana izany ary nivony moa dia manomboka amin'ny 22, 23, 24, 25 juin ho avy izao manatanterahana ny tena fankalazana eo anivony. Maro ny hetsika ao anatin'izany ivony izany a, misy ny fampilalaovana ny ankizy, misy ny stand ho an'ny varotra sy fampirantiana, misy ihany koa ny kilalao isan-tsokatriny ho an'ny lehibe toy ny torakakapoaka, jonotavoangy, misy kilalao maro isan-karazany izany ho ataonay amin'izay fankalazana ny fahevam-polo taona ny komina Karabaka izay.